ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarabantsika riavako malalatra ty ratsinainy faharoapolo ny volana jona ity dia manonona ny fifaliany Jesosy tompo amintsika riavana ary ny fahasoavan'ny fanamasina ampahiry antsika hatrany voalahatra ao mofonaina antsika ity alatsinainy ity riavako dia ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahenina ka hatramin'ny fa raika ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahenina ka hatramin'ny fa raika ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa izay tafangana teo dia nanontany an'i Jesosy hoe tompoko, amin'izao va no ampodinao ny fanjakana ho amin'ny Israely fa hoe koa sisy taminy. Tsy ianareo ny ahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny ray amin'ny fahefany ihany, fa ahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo ary efa volombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farantany. Rehefa nilaza any Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany maso intsony izy. Ary raha mbola nandinika lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roa lahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampakarina ny ala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy miakatra ho any an-danitra. Ray masonao manamasinana fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny andininy fa raika ambin'ny folo. Nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Riavana fanontaniana izay miaro fanankianana, lay miaro tsikera mihitsy manoloana ny fihetsiky ny apôstôly rehefa niakatra ny akany an-danitra Jesosy tamin'ny andro fiakarana, dia indreo reo mpianatra niakatra nahita ny fiakaran'i Jesosy tany an-danitra dia variana nijery ny lanitra. Dia ao anatin'izany fanontaniana izany no andeha ampahirezana anao riavako malala. Nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Farakely ilay fanontaniana dia tsy dia mitaky valiny loatra fa mitaky fanazavana. Inona ny dika ilay fanontaniana? Nahoana no mijanona mijery ny lanitra eto ianareo? Inona ny dika ilay fanontaniana? Farakely ny telo ny dika ilay fanontaniana izay fantatry ny apôstôly, fantatry ny fiangonana ny valiny. Voalohany dia izao, variana mijery ny lanitra ianareo ka dia tamana amin'ny toerana izay ijoroanareo io. Dia ny tapany voalohany. Variana mijery ny lanitra ianareo ka tamana eo amin'ny toerana izay ijoroanareo io. Izany hoe raha ny tena marina, ny antony nitondran'i Jesosy ny mpianatra tany an-tendrombohitra Oliva, tany an-tendrombohitra Oliva io toerana izay niakaran'i Jesosy tany an-danitra io, tany an-tendrombohitra Oliva izay toerana ny fampitoloman'i Jesosy tamin'Andriamanitra melon'ny melon'ny hamonoana ny akaran-tany Jerosalema, melon'ny hikapohana azy haretany fahoriana mafy teo amin'ny tendrombohitra Oliva no nitenenana manao hoe raha io esory amiko ity kapoaka ity. Teo amin'ny apototry ny tendrombohitra Oliva ihany koa no tao anatin'io zaridaina io zany izay natao hoe Getsemane no fotoana nisamborana an'i Jesosy. Teo no fotoana koa niakaran'i Jesosy tany an-danitra. Zany hoe toerana izay manan-tantara eo amin'ny fiainan'ny apôstôly ity toerana ity. Teo koa ny niakaran'i Jesosy sy nanaovany veloma ny mpianatra. Teo ny fotoana nitsofan'i Jesosy rano ny mpianatra. Toerana izay mety mahatamana satria mahafinaritra, satria toerana nanomana ny tompo, nahitana ny fangiry firin'ny tompo, nisamborana azy, nefa indrefa tonga toerana tamboninahitra niakaran'ny tompo tany an-danitra indray. Dia toerana mahatamana zany. Dia rehefa toerana mahatamana, toerana ahatserovana fandresena, toerana ahatserovana ny famirapiratany tompo satria niakarany tany an-danitra, dia toerana tsy mahate hiala. Ary dia
ony anjely manao hoe fanahoana anareo no tamana eto. Ny antony nanehoana izao fandresen'ny tompon'ny fahafatesana izao ary ny akarany velona tany an-danitra de tsy hoe ahatamana anareo eto amin'ity toerana ity fa toerana ahatserovanareo ny iraky Jesosy manao hoe ova volombeloka any Jerosalema sodi Samaria hatrany amin'ny farantany. Fiavako malala eto zany de taon'ny tompo tsy ho tamana amin'ny famirapiratana zay omen'ny tompontsika isika fa ny antony ahipahitan'Andriamanitra ny voninahiny amintsika mpino dia satria tia niraka atsika izy fa tsy hoe toerana nahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra de hijanona atsika ka toerana hatamana atsika tsy hizarantsika lay fandresen'ny tompo sy lay voninahitr'Andriamanitra. Tsy ao amin'ny ty andin'ity any no ahatserovantsika izany fa ndray maka nitondra any Petera Jakoba ary Jaona Jesoa dia nandeha niova tareta ao tendrombohitra ary rehefa nahita lay famirapiratana lay voninahitra Jesoa tao amin'ilay zany fiovantare zany izy telo mirahalahy ireo apôstôly telo mirahalahy reo de niteny Petera manao hoe maninona moa raha manao laheto isika zany hoe maninona raha monina eto isika. Midika ny tenin'ny Petera iny dia toerana mahatamana lay toerana nahitana ny voninahitr'Andriamanitra mazava ho azy mahita ny voninahitr'Andriamanitra ve ianao tsy ho tamana fa izao hadin'ny Petera fa mbola misy apôstôly maro miandry azy any apototry ny tendrombohitra. Hadin'ny Petera fa mbola misy be deaibe asa miandry azy any manodidina azy any fa ny namaika azy de ny hoe andeha hanao laheto sika zany hoe andao hijanona eto isika de tsy nanaiky Jesosy mazava ho azy satria famantarana ihany. Hotsika hoe ndraindray adinontsika pino rehefa ampahitan'ny tompony voninahiny isika de tamana ka manadino ilay tena iraka mpanaovan'ny tompontsika. Ny antony ampisehon'ny tompo, ny antony ampisehon'ny tompontsika ny voninahiny, ny antony ataony ahatserovantsika ampahitan'ny tompontsika ny heriny maizy azy, ny antony anomeziny atsika fitahina sy ampamirapiratan'ny voninahiny eo amin'ny fiainantsika de tsy hoe ahatongatsika ho tamana amin'ny toerana anankiray misy atsika io ka ampanadino lay asa tena miandry atsika. Betsaka ry havako malala no ny fiangonana andeha ataontsika hoe ny réformation ohatra. Ny protestanta de tsy afenina fa fantatsika pahay tantara, fantatsika mpampianatra, fantatsika olotsotra rehetra fa nampamirapiratra n'izao tontolo zao ny fantsipavahana protestanta ary nitondra fantsiana maro izy mandrakitiny androany dia nanana anjara biriky lehibe zany fantsipavahana ny ainana tao anatin'ny 500 taona izany. Fa izao ry havako malala ndraindray ny fiangonana protestanta de variana mitanisa lay famirapiratany famirapiratany taonjato fa 900, famirapiratany fifoazam-panany taonjato fa 500, manadino ny torimasony taonjato fa 800, mahatsiaro ny fifoazam-panany taonjato fa 500 sy ny famirapiratany zany de tamana. Lasa fifaliana ho azy ny mitanisa ny lasa ny famirapiratany fiovana no entin'ny protestanta fa tsy mitodika amin'ny avy. Eto lay teny de manao hoe nahoany ianareo no variana mijery ny lanitra, zany hoe nahoany ianareo no variana manadino ilay tena asa anareo fa tamana mijoro eo amin'ny tenana misy anareo raha ny tena marina masinareo any an-danitra fa izao ny fiainanareo dia mbola mitodika amin'ilay tamana amin'ilay lasa. Rehavako malala ndraray hotsika teo itsika de variana mitanisa ny famirapiratany taonjato fa 500 hoe ny fiangonana protestanta de fiangonana fiangonan'ny avaram-pianarana, fiangonan'ny olona ambony tamin'ny fotoanandro ny tesaika ny akabeazan'ny olona de kristianina teto Madagasikara de kristianina ny olona ny mpitondra ny mpampianatra ny mpanabe de olona ny volavolain'ny fiangonana finaritra tsika tamana am'izany toerana zany. Fa manahoana ry havako malala zay tokoa ve raha ohatra ka tena jerena am'izao andro ianantsika izao manahoana moa ve mbola mitoetra zay sao de variana am'ilay toerana mahafinaritra misy atsika isika ndeha atao hoe koa hoe ny toerana mahafinaritra koa ndraindray de variantsika eo anatin'lay paroasy misy atsika lay fiangonana misy atsika zay mety ahitantsika famirapiratana
mety hitantsika faombiazana sy ny voninahitr'andriamanitra ao anatin'lay mety mandroso lay asa ao anatin'lay paroasy misy atsika na lay fiangonana na lay fitandremana kely mety misy atsika fa inona moa ry avako malala ny fiangonana anankiray zay misy atsika tsy mihoatra n'olona 5,000 3,000 ary mita amin'ny isan'ny mponina rehetra eto Madagasikara ny fitsika ndray de tamana ao anatin'io toerana misy atsika io mety eto ka satria teto lay tany ny voninahitr'andriamanitra fa adinontsika fa misy iraka sain'ny tompo ataotsika de zao Jerosalema, Jody, Samaria hatrany amin'ny farany tany. Rehefa malala eto le fanontanian'ny anjely zany de manaitra ny fiangonana maneratsika manao hoe aza tamana amin'ny toerana misy anao io anao, aza dininao le tena asa tena miandry anao, ny antony nampahitan'Andriamanitra ny voninahiny anao, ny antony nataon'Andriamanitra nampamiratra ny fiainanao, tsy anadononao manodidina anao akory fa anetsehan'Andriamanitra anao manao hoe naseho anao zay ny herin'Andriamanitra, naseho anao zay ny fitahian'Andriamanitra fa izao efa nomena hery ianao mandehana am'izay hoe to hitan'ny olona zany voninahitr'Andriamanitra zany, ampahafantarin'ny olona zany voninahitr'Andriamanitra ao am' Jesosy zany. Aza tamana rehefa malala marina loatra fa toerana mahatamana na hitantsika voninahitr'Andriamanitra fa miandry anao ange Jerosalema, miandry anao ange ny fireneny, miandry anao ange Jody, miandry anao ange Samaria, miandry anao hitondra le fahazavany zay nasain'ny tompo hoentinao, tsy fiangonana mikatona tsipitsipiny mikatona ao anatin'ny rindrina efatra ny fiangonana fa fiangonana mijoro mandeha miasa am'izay ampanaovin'ny tompo azy. Rehavako raha toka fitinina moa zany ny ataotsika hoe anjara inona moa ny asan'ny fiangonana, inona ny asa nasain'ny tompo nataony reto apôstôly reto, raha miteny izy io vavolombeloko ianareo, raha miteny izy azo hery ianareo, fa raha fakeliny de retely reto no asan'ny fiangonana. Raha fiangonana velona izy de azo fitinina am'reto teny reto. Voalohany de ny mitory ny filazantsara. Inona moa ny atao hoe filazantsara? Ny atao hoe filazantsara de fampahafantarana ny famonjena nataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana, fampahafantarana ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao ka nanolorany ny zanany ho famelan-keloka ho tsika. Ny filazantsara de fampahafantarana ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona, fitiavan'Andriamanitra ny zavaboary ka ndraisany famelan-keloka ao am' Jesosy. Zay ny atao hoe filazantsara. Mitory an'izay mampahafantatra an'izay ianao ampino, tsy voatery hoe amin'ny asehatra manokana tahaka ny hoe tory teny zay ihany fa na ao anatin'ny facebookinao io na eny amin'ny toeram-piasana mampahafantatra ny olona ny fitiavan'Andriamanitra, ny famelan-keloka nataon'Andriamanitra, mampatsiary ny olona hoe apetraon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, vavahy ianao, hakinao am' Jesosy efa nandresy raiso izy, zany rehetrany de fitoriana ny filazantsara. Asan'ny fiangonana zany. Fa ny faharoa de zao, ny asan'ny fiangonana faharoa dia manao fitezana lalipaka sy mitohy. Rehefa taomina ny olona ho tonga, taomin'ny fiangonana, taomin'ny mpino ho tonga kristianina zany hoe handray an'i Jesosy ny marimarina kokoa ny olona anankiray, dia ny digana faharoa de zao beazina izy, tezaina izy. Zany hoe ny tapany voalohany fitokiana filazantsara, fa ny tapany faharoa fitezana. Ny asa faharoa ny fiangonana de fitezam-panahy, ahatonga lay olona zay efa nandray ny filazantsara aharitra amin'ny fiainana ny filazantsara. Mora ny mandrehitra afo rehefa malala fa mafy lavitra io zany ny fitehirizana lay afo irehitra mandrakariva. Mafy ny hoe mitory ny filazantsara any amin'ny olona mbola tsy mino, tovy any amolona any amin'ny toerana sarotra, any amin'ny toerana mbola tany maizina, mafy zany. Fa mafy lavitra noho zany, tsy latsaka noho zany ny fiazonana ny finoan'lay olona mba tsy hiala am'lay zay efa nietsona azy izy. Noho zany de ny asa faharoa ny fiangonana de zao mitaiza izy, mitaiza ny mpino izy mba haritra amin'ny finoana. Be de be ny fomba hitezan'ny mpino, hitezan'ny fiangonan'ny mpino amin'ny alalan'ny fampianarana soatra masina, amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny kolotsaina kristianina, vaky boky, gazety, literatiora, isan-karazany. Tsy mora ny fitezanan'ny mpino aharitra ao anatin'ny fiangonana io, fitezanan'ny mpino tamana ao anatin'ilay fiainana amin'ny filazantsara. Zay ny digana faharoa asan'ny fiangonana, fitezana lalipaka sy mitohy. Ao anatin'ny fiangonana nanaovana an'izany.
ny fitokina amin'ny filazantsara mety ho any ivelan'ny fiangonana taomina le olona ao anatin'ny fiangonana fa nydikina faharoa de ny fitezana lalipaka sy mitoy fa nydikina fahatelo de iteneniny Jesoa io hoe hovavolombeloko ianareo zany hoe rehefa voataiza tsara indray le kristianina ao anatin'le fiangonana lalipaka ny finoany mitoetra tsara ny fanompony de zao lasa ndray izy irahina any anivon'ny fiarahamonina any irahina any amin'ny toeram-piasana izy mijoro vavolombelona eny amin'ny toeram-pianarana eny amin'ny toerana maro samihafa zay misy azy de mitondra ilay finoany lalipaka any anivon'ny fiarahamonina misy azy izy ny fiangonana de zao tsy mijanona ao anatin'ny rindrina efatra izy zay nydika le fanontaniana hoe ino ny ty mahazo anareo to varina eto ianareo to varina mijery ny fahatsaran'ny finoanareo anareo to varina mijery ny amamin'ny fiainana kristianina ao anatin'le fitandremana fotsiny anareo fa nahoana nareo tsy mandeha mivoaka hoentinareo any anivon'ny fiarahamonina io finoanareo mahafinaritra io io fifankatiavana iainanareo anatin'ny fiangonana io andehana mba eto anatin'ny fiarahamonina zany mba hifankatia koa ny fiarahamonina nahoana nareo anatin'ny fiangonana no samy hafa ianareo anaty fiangonana samy hafa misy lahy misy vavy misy tanora misy antitra misy manampaizana misy tsotra misy karazan'olona maro samy hafa ao anatin'ny fiangonana io fa nahoana no tsy tonga anareo any anatin'ny fiarahamonina zany fifankatiavana ao anatin'ny fahasamihafana zany zany fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana zany aza varina mijoro amin'ny toerana misy anareo fa mandehana eto any amin'ny fiarahamonina koa zany toetsaina mandresy ny fisaratsarany zany ao anatin'ny fiangonana be dehibe ny fiangonana rehavako malala no rehefa mananga-javatra de miainga amin'ny finoana manorina fiangonana manitatra fiangonana manorina karakaratrany fiangonana altara mividy fanaka manao fanitarana sy ny sisa rehetra tsy miainga amin'ny vola be tsy miainga amin'ny hoe misy an'izao na misy an'izao fa miainga amin'ny finoana sy ny fifankatiavana fa rehefa miroso nefa lay asa de matokony lay hoe ny finoana ny fifankatiavana zany no avitana zavatra zany no toetsain'ny fiangonana atao tsikelikely atao ampaharetana io de vita foana io na firiny abeny io na firiny aloha de vita foana io nahoana zany toetsay zany no tsy tonga ny fiangonana ny anivon'ny fiarahamonina nahoana ny fiarahamonina no mieritreritra mandrakariva amina hoe rehefa tsisy vola de tsy mahavita zavatra fa nahoana tsy tonga ny fiangonana anatin'ny fiarahamonina ny hoe ny finoana ny fifankatiavana azo ataony manao zavatra amin'ny herin'ny fahatokinan'Andriamanitra azo ataony manangany zavatra amin'ny alalan'ny fifankatiavana firaisan-tsaina fiombonana satria varina mitsoro ao anatin'ilay toerana mahafinaritra izy nahoana ny toetra ny fiangonana zay ataontsika koa hoe say ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana mahay mifamela na inona olona maro samihafa dia misy hevitra maro samihafa ao anatin'ny fiangonana isan-kerinandro isa-bolana ny fiangonana de mivory mandrakariva ho lanjatony mivory misy hevitra maro samihafa ao zany fa rehefa tonga kosa fanapa-kevitra de mandrakariva anankiray ny tapaka de rehefa tapaka anankiray de miara-manaiky ny rehetra tsy misy hoe andeha ikomy andeha anao an'ity tsisy an'izany ao anatin'ny fiangonana nahoana zany toetsainy zany no tsy tonga ny fiangonana anivon'ny fiarahamonina misy azy manao hoe zao no izy na de hafa samy hafa raha ny hevitra rehefa mba ity kosa ny honantsika menakavy hampandrosoana nyty fokotany kely misy atsika ity hampandrosoana nyty fatina misy atsika ity de zao andeha iaraha-metana nahoana no tsy tonga ny fiangonana any zany hevitra mahafinaritra zany toetsaina mahafinaritra zany satria variana fotsiny any ao amin'le toerana ijoroany izy de eto niavako malala ny tompo miteny amin'ny alalan'reto anjely reto manao hoe fa nahoana anareo no variana mijery ny lanitra fotsiny toy ny teny hoe fa variana mijoro amin'ny toerana misy anareo io fotsiny tamana amin'ny toerana mahafinaritra zay mena anareo ianareo ao anatin'ny fiangonana niavako malala tsara ny fiangonana mazava ho azy ao anatin'ny fiangonana ny tokony ho toerana mahafinaritra indrindra ahitan'ny olona fifankatiavana ahitan'ny olona fifamelana toerana mahatamana ara-panahy toerana ahitan'ny olona fialan-tsasatra fahatoniana ao anatin'ny fiangonana ao anatin'izany zay mahasaripady ny fiainam-piangonana rehefa malala ary zay ny tokony hitandreman'ny olona ny fiainam-piangonana tsy anivaivana ny fiainam-piangonana hitandremana tsy hifanala-barakan'ny mpino na inona fa tokony ho toerana zay hifamelana hifandraisana hifandeferana mba atonga lay toerana ho mahafinaritra fa izao rehefa malala tsy zay ihany fa tokony ho zavatra mahafinaritra ny ainanao tao anatin'ny fiangonana io de tokony ho tonga anao any amin'ny fiarahamonina tokony ho tonga anao any amin'ny fiasana tokony ho tonga anao any amin'ny toerana rehetra fa tsy variana mijanona ao anatin'ilay rehetra rehefatry ny fiangonana ihany ianao zay tika le fanotaina voalohany ry lely agalilianina nahoana no mijanona eto fotsiny ianareo nahoana ny tamana eto nareo miandry anareo ankele toerana hafa fa ny faharoa de zao koa rehavako malala variana mijery ny lanitra ny faharoa de zao ny toetra ny fiangonana faharoa koa de ity
mety ho variana mijery ny lanitra izy zany hoe ny tongony ray eo amin'ny tany fa ny masony any amin'ny lanitra de adino ny ray le tena asa nampanaovina azy ny voalohany mety ho variana mikatona matrano ao izy satria mahafinaritra le toerana intsinoana fa ny faharoandray variana mijery lay lanitra de adino lay asa misiona adino lay ventina asa napetraka ilay Jesosy niakatra nakany an-danitra variana mijery ny aka lanitra ny diran'i Jesosy izy fa adino lay Jesosy ny teny manao hoe Jesosy anke tsy ny teny hoe jereo ny lanitra fa Jesosy ny teny manao hoe mandehana any Jerosalema seran'ny Jodia Samaria hatramin'ny farany tany mandehana zay ny dikany tsy hoe diso akoriny hoe tsy hoe tsy atao akoriny hoe mijery ny lanitra mazava ho azy fa rehefa tafiditra any an-danitra Jesosy niakatra any an-danitra izy marina ny finoanao mibanjina azy fa izao inona le asa am'izay betsaka ry havako malala ny kristianina variana mijery ny lanitra ka manadino lay tena ventinasa de ny fitoriana ny filazantsara ny fitezam-panahy ny fijoroana vavolombelona nandray adintsika fa ity tany ity dia ilana ny fijoroantsika vavolombelona ny boky ny Abakoka zay novakitsika tamin'ny alahady teo maly zany a dia tena mampatahotra mihitsy ny havako malala ny mamaky azy raha toa ka mijery ny mamerina mamaky isika ka mahatsiaro fa adidiny mpino mihitsy ange ny miaro ny tontolo iainana hoy ny toko faharoa andiny ny fahafito ambin'ny folo manao hoe hanody anareo ny fanimbana ala nataonareo tany Libanona moa zany io naringy anareo ny biby tao ka biby koa no ampiroro anareo izany rehetra zany dia ho tonga no ny olona no vononareo faty sy ny herisetra vitanareo tamin'ny tany de afako malala miandry antsika nge zany ny tany miandry antsika mihitsy izy manao hoe hanody anareo ange io fanimbana ny ala nataonareo io tsy hoe mikapoka atsika Andriamanitra raha simba ny tontolo iainana mazava ho azy fa izao isika mihitsy no todiny nataotsika sy mba atsika ny ala aringy atsika ny biby de hoy ny teneny manao herisetra tamin'ny tany isika de mikorotana daholo zao zavatra rehetrarehetra zao any Eropa atsika miresaky zao volana jontsika zao efa mahatratra 7 degré ny maripana itsika eto Madagasikara efa mangatsika mamerifiry ovina any Brezila voavolana herinandro vitsivitsy ny misy la neige ovina ny misy an'izany la tsy am'izao andro na antsika izao mikorotana nateraka ny toetrandro tsy hoe Andriamanitra no mikapoka atsika mazava ho azy manitsy atsika Andriamanitra fa izao misy ko tena vokatry ny ataotsika mihitsy io teneny ny Abakoka io manody anareo zany hoe ny ataonareo ihany no mahatonga an'izao rehetra zao raha afako molala aiza ny fiangonana variana mijery ny lanitra voataizantsika ve ny fiarahamonina atsiaro hoe ity tany nomen'Andriamanitra atsika ity de tsy atsika fa an'Andriamanitra mbola mpamoahana isika mpitantana tsy mahay mitantantsika mitantana tsy mahay mitantana ny zavatra tsara nomen'Andriamanitra isika de tokony heritreritra mitony antso avy ny Abakoka toko faharoa itony ry havako malalo aza variana mijery ny lanitra efa nomen'ny tompo anao ny lanitra tsy any ivelanao tsony le lanitra ao anatinao ange le lanitra aza mitady lanitra ivelanao aloha fa le lanitra efa ao anatinao ao zay dika le teny azo hery ianareo zany hoe itoetra ao anatinareo ny fanahan'Andriamanitra ary ny tenanareo ny tempolin'Andriamanitra andana eto am'izay mandehana eto any amin'ny fiarahamonina ilay lanitra nyraisinareo ilay fiadanana ilay fanjakan'Andriamanitra raha mibanjina ny lanitra itsika ny dikany de zao fotsiny ihany manana tanjontsika hoe io no vataninay raha miala ety fa zany lanitra zany de efa nataon'ny tompo ao amin'ny fiainantsika tsy zavatra tsy azotsika takarina intsony ny fahasambarany lanitra fa ny fahasambarany lanitra de efa nentony Jesosy ho aty amintsika efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra hoy ny toritenin'ny Jaona mpanao batisa efa tonga zany fa tsy hoe zavatra mbola andrasana intsony ny fiverenan'ny tompo fanondrony avy eny amin'ny lanitra de akatsika rehefa ohatra ka na efa tsara lay fanompona isika ry havako malalo aza variana mijery ny lanitra fa izao ataovy ny asa efa ao aminao ny lanitra ndeza tsy izy miandry anao ny Jerosalema anao ny Jerosalema ve io ankohonanao io
ny Jodia ve ny fianakavianao, ny Samaria ve ny mpiara-miasa aminao, ny farantany ve Madagasikara manontolo. Manana didy am'izany tsika le avako malala. Indraindray adinotsika ny Jerosalema atsika de ny ankorana kely eo anatin'ny tokantrano. Adino ny Jodia de ny fianakaviana misy atsika, ny ray tapo amintsika, ny fianakaviana lavitra ivelan'ny tokantranontsika. Adinotsika Samaria, le mpiara-miasa amintsika. Adinotsika koa aza Madagasikara manontolo. Vitsy ny kristianina manana vina hoe zahay ity tokantranona ity de nataon'Andriamanitra fiasana ihany koa hitory ny filazantsara. Rehefa malala ny fahatelo de nidika ny teny io manao hoe ry lehilahy Galiliana, nahoana ny mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Aza variana ao anatin'ny tokantrano misy anao ihany, ao anatin'ny fitahin'Andriamanitra nomenanao ihany. Aza variana koa mijery ny lanitra ihany. Fa ny fahatelo de zao, tsarovo mandrakariva fa iny Jesoa iny de mbola hiverina. Zay ny tapany farany teneny manao hoe iny Jesoa zay nampakarina mbola ho avy iny. Inona ny dikan'izany? Misy farany ny zavatra rehetra. Tandremo tsara fa eo am-panaovana ny asa fanompona io ianao, eo am-pijorora, eo am-panatanterahana le asa fanompona de zao misy farany. Mbola hiverina Jesoa, hiverina hitsaratsika, hiverina akasitraka atsika na hitsaratsika am'ty asa fanompona ny tanterahina ity. Tsy hoe eto am'ty tany ity tsika rehavako malala de miasa mafy na miaritra fe miaritra, fa ny faharetatsika ao anatin'ny finoana dia mbola akasitrahan'Andriamanitra atsika. Ny fitavozavozantsika ao anatin'ny finoana, ny fanadinotsika, ny asa fanompona sy zay asa nasain'Andriamanitra nataotsika, ny fahavariana-panahy mety mahazo atsika dia manjary hibetesany tompo atsika. No zany de zao tsarovy fa mbola hiverina Jesoa. Mbola hiverina Jesoa. De misy ny fampianarana maro samihafa am'izao andro ankehitriny zao moa fatatsika. De amina zany fiavin'ny tompo zany ange tsisy tsony. Misy ala moa de miteny hoe efa vita ange zany, efa tonga tamin'ny ady lehibe voalohany zany. Misy miteny efa tonga tamin'ny ady lehibe faharoa zany. Fa mbola hiveriny Jesoa. Mbola hiveriny eny amin'ny raha hoany lanitra Jesoa ary mazava ny teniny. Tsy mangingina ny hiverenany. Fa izy manao hoe maso rehetra ahita ny fiverenany, ary nareo zay nandefina azy ara de ahita ny fiverenany. Mivandravandra ho hitany zao tontolo zao ny fiverenan'ny tompo eny amin'ny raha hoany lanitra. Fa tsy hoe mangingina, tsy hoe menamenatra ny an-takotakonany, tsy zay tsony ny fiaviany Jesoa. Io le tenenitsika hoe adventus in gloria, fiverenan'ny tompo anatin'ny voninahitra, tenen'ny Paoly amin'ny Korinthiana voalohany toko 10:10. Hiverina amboninahitra Jesoa, ao amin'ny taratasy ho an'ny Tesaloniana, ao amin'ny filazantsara masina araka ny Matio, miverina amboninahitra Jesoa. Tsy hiverina mangingina izy, fa hiverina amin'ny kiry, hitsara verina sy ny maty. No zany de afaka malala, tsarozo zany. Izany ny toko atsika, raha mijery ny lanitra itsika, de mahatsiaro manao hoe mbola hiverina Jesoa. Zay no antony asa atsika, zay no antony ny potsika, mbola hiverina izy. Hiverina, raha hiverina izy, moa ahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Moa ahitanao ao anatin'ny fiasana sy ny fitokiana filazantsara any amin'ilay Jerosalema anao, any amin'ilay Jodia, any amin'ilay Samaria, hitany ao anatin'izany. Fanompona zany ve ianao? Sa variana ao anatin'ny fitahinao men'Andriamanitra? Sa koa mety variana ao anatin'ny zavatra mahafinaritra isan-karazany? Sa koa mety variana am'banjina ny lanitra ka manadino le tena ventinasa? Ry havako malalo, mbola hiveriny Jesoa. Ary zay ny vavaka ataotsika isaka manavaka nampianarin'ny tompo anao hoe ho tonga neny fanjakanao. Hiverina nenao. No zany de avako malala, hiveriny Jesoa. De aoka hitanao manompo izy, aoka hitanao miazakazaka amin'ny fanompony izy, aoka hitanao manatanteraka ny asa ampanaoviny azy izy. Fa mbola hifarany, araroty ny fotoana ahafahana manompo, fa mbola hiveriny Jesoa. Araroty ny fotoana fahavoafetra no ahafahanao manao zany, asa fanompony zany. Araroty ny fotoana ananana hizarana ny filazantsara. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Misaotra fa mampatsiaro anay tokoa ianao, fa misy asa miandry anay. Dia ny mahavavolombelona anay ananivon'ny fiarahamonina, ny fitezam-panahy ataonay ao anatin'ny sampino, ny fifampaherezana ataonay ao anatin'ny samy fiainan'ny sampino, ny fitoriana filazantsara any amin'ireo tsy mbola nandray anao. Tompo, manafatra anay ianao fa mba tsy ho variana amin'ny fitahiana omenao, mba tsy ho sondriana
ao anatin'ny seampitahinao misy anay ihany fa taominao zay ho fantsona mitondra fanantenana amin'ireo reraka, ampahery ireo reraka, ampitraka reo ny tanondrika, hitondra fifaliana ho an'ireo ory, ho vahaolana ho an'ireo zay mandalo herisetra maro isan-karazany. Tompo, indreto zahay taony, tsy anadino zany asa mpanaovinao anay zany. Mamindrafo aminay raha toka variana zahay, mamindrafo aminay raha toka variana mandalina zay heverinay ho finoana ihany zahay, fa tsy mitondry zany any anivon'ny fiarahamonina, tsy mampanjary ny finoanay ho tonga asa. Mamindrafo aminay tompo, ampaherezo amin'ny herin'ny fanahinao masina zay ho say itsoro vavolombelona, manoloana ny olam-piarahamonina, manoloana ny olana maro samihafa zay endrasanao ny mpino eo anivon'ny firenena, ataovy tonga anay any amin'ny fiarahamonina misy anay tsirairay avy, ny fiainam-panahy, ny fiangonana zay nampianarinao azy, ny fifaliana, ny fanantenana, ny fiaraha-miasa, ny fifankatiavana, ataovy tonga anay mpino anatin'ny fiarahamonina zany. Aza veranao menatra ny filazantsara ray. Am'izao akatoko ny fetim-pirenena zao, de atao am'izay tompo, mba tsy ho variana mijoro am'izay toerana misy anay, fa mpino kosa mandeha miasa, mbanjina ny tanjona tiana ho tanterahanay. Jereo ny tokantrano tsirairay avy, jereo ny fianakaviana tsirairay avy, jereo ny isambatan'olona tompo tahio reny. Fa afaka manoka an'izay andreo mpianatra madinika nala CEP ao anivon'ny firenenay, fa afak'izay tompo tsara lamina zany rehetra zany, ary ho tahinao ny fikarakarana rehetra. Soranao manokana kosa ianao ny fetin'ny ray omaly, de tahio ny ray mpianakaviana rehetra, mba atoky hitoetra amin'ny fitiavana anao, ho modely anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina, meherim-panasy fahendrena ny ray mpianakaviana malagasy, ny ray mpianakaviana kristiana. Ampaherezo tompo amin'ny fitezanany ankohonany, ampaherezo ho feno fifaliana sy fanambirana ny isan'androny, azony ny ray mpianakaviana rehetra, de manonona ny fiadananao amin'ny tsirairay avy zay Jesosy, ary ampitoero aminay mandrakariva ny fahatokinanao amin'ny anarana Jesosy Kristy mpamonjy anay, nanaovanay zany vavaka izany. Amen.